Salama daholo andao ndray raha horesantsika ny voka-pifidianana amin'ny ireto provinsy manaraka ireto toy ny provinsy Diego na Antsiranana moa izany ary eo ihany koa ny provinsy Fianarantsoa izay samby namoahana any vokatra ofisialy mahakasika an'izay fifidianana solombavambahoaka izay ka ho tanasaintsika ato anatin'ity video ity ireo solombavambahoaka rehetra lany amin'ireo provinsy anankiroa voalaza ireo ka dia manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any MCC eto Ambohatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Toy ny province rehetra moa ny province ny Antsiranana sy ny province ny Fianarantsoa izay dia samby nanolotra ireo solombavambahoaka ny avy tamin'ny fifidianana natao tamin'ny 20 Mey lasa teo iny ary niezaka naneho ny safidiny moa ny voaka rehetra tamin'ny district rehetra mandrafitra ny faritra ao anatiny ireo province voalaza ireo. Ka taoriany izay fifidianana izay moa dia niezaka namoaka ny foronam-bokatra sy ny vokatra vonjomaika ny CENI ary maro ireo zay kandidat sy nampoizina no lasa nitarika tamin'izay vokatra vonjomaika izay noho ny safidim-bahoaka hatrany araky ny nambarany CENI. Ka misy ihany koa ireo kandidat izay kalaza dia resy avy hatrany nanomboka an'izay fivoahana vokatra vonjomaika izay ka izay indrindra no nahatonga ny HCC somary taratara kely vao afaka namoaka ny voka-pifidianana tamin'ny andro ny 17 Jona omaly iny efa ho feno ray volana katroka aty aoriana vao afaka namoaka n'izany ny HCC noho ny hamaro ny ireo fitoriana sy fitarainana maro isan-karazany izay tonga teny amin'izy ireo izay noezahana ny hoadihadiana lalina sy ny fakafakaina mba hafahana mamoaka an'izay vokatra ofisialy izay ary ihany koa mba hialana amin'ny mety holonilony sy ny resabe izay mandeha eto sy eroa. Ka noho izany dia ndao ara ho taterina amintsika ny voka-pifidianana solombavambahoaka ofisialy amin'ny ireto province anankiroa ireto izany hoe province ny Antsiranana moa izany sy ny province ny Fianarantsoa. Atomboka antsika avy ao amin'ny faritry ny Diana ao amin'ny distrikany Ambanja lany solombavambahoaka amin'ny fomba ofisialy i Darkawi Stris candidat izay natolotry ny Irmara tao Ambanja tao. Ao Ambilobe indray dia lany solombavambahoaka i Assimo Bruno izay natolotry ny Irmara sy Mandrara Louis Fernandi izay ao anatin'ny antoko indépendant. Ao Antsiranana voalohany indray lany solombavambahoaka i Ibrahima Issa Charles izay ao anatin'ny antoko indépendant sy Rahil Hanta Joseline izay natolotry ny Irmara. Ao Antsiranana faharoa indray lany solombavambahoaka i Raymond izay natolotry ny antoko Irmara ary ao Nosbe lany solombavambahoaka i Arosy Namiandrazana François na koa fantatry ny maro amin'ny solonanarana hoe Labanane izay natolotry ny antoko indépendant. Ao amin'ny faritry ny Sava atomboka antsika ao amin'ny distrikana Andapa lany solombavambahoaka i Befitoto Angelin izay natolotry ny Irmara. Mazava ho azy araka izany fa tsy lany solombavambahoaka Andriamatoa Zokovonjy izay olona isan'ny fantatry ny maro moa izany Zokovonjy izany amin'ny fahaizany mitia sy manampolina ary ny fahaizany miaramonina ka dia mankahiratrany ho an'ny Zokovonjy amin'izao tsy fahalaniny solombavambahoaka izao fa manitsabe mbola ho avy. Ao Antalaha lany solombavambahoaka i Fernand Eric Sandi izay avy amin'ny antoko indépendant sy Nasira Julien izay natolotry ny Irmara. Ao Sambava lany solombavambahoaka i Mamangy Norbert izay natolotry ny Irmara sy Tokely Justin izay natolotry ny Irmara hatrany. Ao Voemara lany solombavambahoaka Randriamanantenina Stipio izay natolotry ny antoko Irmara. Toizantsika any amin'ny province ny Fianarantsoa indray ao amin'ny faritry ny Amoron'ny Maniamo
no anombohantsika an'izany province ny Fianarantsoa izany. Ao ambato finandrahana nandresy amin'ny fomba ofisialy ny kandida natolotry ny Irmara ary mazava ho azy arak'izany fa tsy tafaverina eny Tsimbazaza intsony ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Ramatoa Razanamasoa Kristina satria tsy lany izy amin'izao vokatra ofisialy izay navoaka ny HCC ho an'ny distrikany Ambato Finandrahana izay norutsahany izao ka dia mankahery azy amin'izay tsy fahalaniny izay ary mirary soa azy kosa amin'ny asa izay miandry azy ankoatra ny asa mahasombavambahoaka azy izay. Ao Ambositra lany sombavambahoaka Andriamihadza Fanomezantsoa izay ao anatin'ny andoko indépendant sy Fomendraza Haingo Elisette izay natolotry ny Irmara. Ao Fandrina lany sombavambahoaka Andriamiharo Volamena Liva Zavamanitra izay ao anatin'ny andoko indépendant. Ao Manandrina lany sombavambahoaka Andrianjanahary Fanomezantsoa izay ao anatin'ny antoko indépendant. Ny faritry ny Haute-Matsiatra kosa ao amin'ny distrikana Ambalavao lany sombavambahoaka Rasoanirina Marceline izay ao anatin'ny antoko indépendant sy Razafy Mahatratra Daniel izay natolotry ny Irmara. Ao Ambohy Masoa lany sombavambahoaka Rasoamalala Honorina izay natolotry ny Irmara. Ao Fianarantsoa lany sombavambahoaka Sahondrary Malala Marie Michel izay natolotry ny Irmara sy Rajoelina 7 izay natolotry ny Irmara hatrany. Ao Kialamavony lany sombavambahoaka Rakotoniaina Pety izay ao anatin'ny antoko indépendant. Any Isandra lany sombavambahoaka Ralambozafy Raoto Andrianirinarivo izay natolotry ny Irmara. Ao Lalangina lany sombavambahoaka Rivotina Richard Jean Bosco izay natolotry ny Irmara ary ny ao Vohibato lany sombavambahoaka Razafinjato Aurélie Mario Augustine izay natolotry ny Irmara hatrany. Ao amin'ny faritry ny Ihorombe indray ao Lakora lany sombavambahoaka Isambo izay ao anatin'ny antoko indépendant ary Anihosy lany sombavambahoaka Mangomany Bismarck izay natolotry ny Irmara sy Razakamiao Barthélemy izay natolotry ny Irmara hatrany. Ao Ivohibe lany sombavambahoaka Ramananjarasoa Clarisse Eugénie izay natolotry ny Irmara. Ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ao Befotaka Atsimo lany sombavambahoaka Razafindratsira Johnson Anatole izay natolotry ny Irmara. Ao Farafangana lany sombavambahoaka Raby Savatsara Engarmanga Gabriel izay ao anatin'ny antoko indépendant sy Andrianambena Pinchard izay natolotry ny Irmara. Ao Midongy Sud lany sombavambahoaka Ratolojanahary Arsène izay natolotry ny Irmara. Ao Vangaindrano lany sombavambahoaka Mahavita Tsara Sylvestre izay ao anatin'ny antoko indépendant sy Randrianasolo Todso izay natolotry ny Irmara. Ao Vondrozy lany sombavambahoaka Bototefy Hermanantsoa izay natolotry ny Irmara. Ao amin'ny faritry ny Fitovonany lany sombavambahoaka Taoikongo Ravoniarsoa Mariette izay natolotry ny Irmara. Mazava ho azy arak'izany fa tsy tafaverina ao Tsimbazaza intsony Andriamatoa Brunel izay sombavambahoaka an'izy ireo teo aloha ka dia mankahery azy amin'izay tsy fahalaniny izay ary mirary soa azy hatrany hahavita tsara ny asa izay miandry azy ankoatra ny asa amin'ny maha sombavambahoaka azy izay. Ao Manakara lany sombavambahoaka Andrianasolo Nadine izay natolotry ny Irmara sy Maminirina Jos Emilien izay natolotry ny Irmara hatrany. Ao Vohipeno lany sombavambahoaka Razafitsiala Velomanana Solomampionina izay tao anatin'ny antoko indépendant. Ao amin'ny faritry Vatovavy ao Ifanadina lany sombavambahoaka Imanantenina Hajanirina Dina izay tao anatin'ny antoko indépendant. Ao Mananjary lany sombavambahoaka Mamihaja Sarlo izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina izay fantatry ny maro amin'ny hoe Manajera Haja sy Randrianarson Maurice Lucien izay natolotry ny Irmara. Ao Nosivarika lany sombavambahoaka I Mara Volamiranty Dona izay natolotry ny Irmara. Ireo rehetra ireo no kandida izay lany sombavambahoaka tamin'ireo province anankiroa izay voatonona teo aloha ireo ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho azy ireo hatrany mba havita be amin'izay asa izay andrakitan'izy ireo amin'ny fisoloana vavan'ny vahoaka ao anatin'ny 5 taona manaraka izay ka dia mirary soa hatrany ihany koa ho an'ireo rehetra izay tsy lany tamin'ity fifidianana ity azakiva fa manetsa be mbola ho avy.
izay moa no masaka azona rosy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino fi ny milike ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny sainantsika mba hafanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sesy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa